Ny centre médical Maristella Analamahitsy zany toy ny efa matesanay hatramin'izay amin'ity aretina diabète ity dia tsy mikely soloko izay tsy nitaray tamin'ny mepaka izay iadina hanafotana ny malagasy namana rehetra zany mba tsy ho voany aretina diabète io sy mba avita mitsabo tsara ny aretina diabète io noho ny zavatra ratsy maro efa hitanay loatra mahakasika ny diabète ity zany amin'ny resaka fahafatesana aterikany sy amin'ny fahasimban'ilay tenany olombelona aterak'izany ka tonga indray ty ny andro raisam-pirenena iadina amin'ny diabète journée mondiale du diabète 14 novembre dia mbola tsy vita ny tolona sy ny ady amin'ny diabète raha ny eto amintsika eto Madagasikara dia raha zao tontolo zao raha teo koa moa mbola tsy vita ny tolona mbola mandeha ny thème hoe soyez plus fort que le diabète dia miezaka zahay miditra lalindalina kokoa any amin'ny famporisihana ny olona hiady amin'ilay diabète dia amin'ity taona ity zany manomboka androany le 14 novembre ka hatramin'ny farany taona izay ahafahana miasa moa zany fa 31 décembre atsika tsy miasa dia miezaka ahafoy ny tenanay zay zany ahafoy ny fotoananay anaovana consultation mamem-poana atsika rehetra izay manana sakatsakana tsy ahafahana manao fanatanjahantena zay ny voalohany na inona sakatsakana tsy ahafahantsika manao fanatanjahantena dia manentana anareo zay hoeto aty fahezahantsika ny anala azy mba ahafahantsika rehetrarehetra manao fanatanjahantena. Ny diabète eto Madagasikara atretolo raha ny zavatra hitanay amin'ny traikefa amin'ny campagne isan-taona izay natao reny dia avy amin'ny tsy fahafana manao fanatanjahantena sy tsy fahafana mitazona amin'ny lanja tokony ho izy zay zany ny ankamaroany raha andrenivohitra dia mizara roa amin'izay koa ny amin'ny lafiny sakafo ny andrenivohitra tsy fahaizana amin'ny sakafo dia ny ambanivohitra ny tsy fahampihinana sakafo zany dia manentana ny isika rehetra zany izahay raha ohatra ka misy aretina any amintsika any mampalemy ny vatantsika tsy ahafahany vatantsika manao fanatanjahantena dia aza mitarainy aza mirafirafy tanana hoe dia mitoloko dia manaiky resy ao hoe tena atao ahoana moa fa afaka hanao sport aiza-tsony moa fa nitongotra ary ty efa mivonto lava lohalika ary ty efa tena efa manaikitra foana vao mandeha kely dia manaikitra ohatrany tsindromy mpanjaitra zany manko reny lohalika rehetra efa manao arthrose reny olona mahazo azy foana manomboka 20 taona malagasy efa manomboka manao arthrose de genou dia ohatrany tsindromona zavatra maranitra zany ny lohalika iny isaky ny mamindra dia tsy afaka mamindra dia ao dia mitoloko ao dia miandry ny rariny ao dia ohatran'izay koa be dia be ny malagasy no marary lamosiny vao mietsika kely dia efa tena marary ny any amin'ny lamosiny any vao mietsika kely dia lasa malemy fotsiny zany tsy afaka manao fanatanjahantena dia lasa maniry ny aretina rehetra hatramin'ny diabète zany maniry dia mampalahelo zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny izay tsy fahafahan'ny olona manao an'izay fanatanjahantena izay ny aretina andoha isan-karazany marobe ny zavatra mankarary andoha atsika malagasy eto antsika moa zany fantatro fa ny any ivelany tsy fantatro loatra izay zavatra tsy azona iantsaina akory indraindray rehefa zay manentana ny olona anao fanatanjahantena indraindray rehefa manentana dia ohatrany fotsiny hoe mandeha any dia ohatrany hoe malaina fotsiny le olona rehefa tsy mandeha fa misy zavatra maro mahatonga azy ao anatin'izay zavatra izay dia reny rehetrarehetra reny aza hoentina mitoloko fotsiny fa ifanometana ansika atao izay any esorana an'ireny ahafahantsika miverina mitanjakintsika sy miherintsika indray
dia rehefa mahavita fanatanjahantena tsika dia tsy hovoazany diabety zany fa tsy vitan'izay ihany fa afaka hiaina tsara ara-dalàna eto amin'ny Madagasikara mahafinaritra antsika ity, afaka hiasa tsara, afaka hifalifaly tsara miaraka amin'ny fianakaviantsika tsirairay. Raha ny diabety aloha zany zavatra hitanay efa maro aloha nandalo teto dia efa maro raha statistique exacte zany manahirana fa izao zahay zao nandeha nanao hetsika tany any Fenerife dia mbola mitohy ihany ny ekipanay amin'izao, ny ekipanay sasany any fa tena mampirikoditra be. Ny eto andrenivohitra zany efa nijerijery daholo dia efa mahalala dia efa nitandrina daholo, fa ny any ambanivolo Madagasikara any zany tena mampirikoditra tena reo hoe raha ohatra zany ka tsisy miezaka mandeha midina makany tsika rehetra, mandeha mitily an'ireo olo reo ary tsy maintsy tiliana maimaimpona satria zareo reo na hojerena izy matahotra n'iny tsondromina n'iny fanjaitra iny mitsoaka, nefa efa jerena maimaimpona mbola mitsoaka ihany dia tambatambasina dia hita hoe io misy trasy dia tsy andrano moa zany trasy zany fa hoe vao maniry dia atoro azy hoe ohatr'izao ny atao dia mba miala io. Fa tsy mifidy tsony le diabety zany amin'izao raha ny zavatra hitanay aloha na tandrenivohitra na tambanivohitra. Ohatrany amin'ny faritra Atsinanana iny zao le fihinanana zavatra mamy isan-karazany trop loatra be loatra, nefa rehefa avy mihinana an'le mamy zareo zany dia mifetaka be, kamo be, tsy manao ninonino dia eo lasa tsy mampiasa vatana dia iny tsy fampiasam-vatana iny nefa ny zavatra hoanina mamy be daholo dia lasa matavitavy dia reny mitambatra daholo reny dia lasa misy an'le diabety. Ny zavatra hitanay zao raha ny littérature ny hoe resaka hoe diabety manaranaka sy le tsy manaranaka, littérature 5% diabety ny manaranaka azo avy amin'ny hoe hérédité. Fa raha ny zavatra hitanay raha Madagasikara aloha tsy haiko, raha ny hitanay aloha fa tsy haiko ny tsy hita, tsy mahampy 1% akory fa ny 99% ny hitanay zany le fomba fiainana azo amin'ny fomba fiainana le diabète type 2 io. Dia ny zavatra hitanay zao le lazaintsika hoe le type 1 le manaranaka reny le zazakely zany no hita amin'ireny dia be mihitsy ny zazakely zany any ambanivolo any. Ny zaza moa raha mbola pédiatrie moa zany izy mbola moins de 16 ans dia pédiatrie foana dia misy tsisy mahalala mihitsy fa rehefa efa grave be efa entina any amin'ny hôpitaly be izy dia efa tsy avitra iny dia hoe ay diabetika ty zazy ty. Fa misy le izy ho an'le jeune kely fa le jeune kely le mbola zaza zany le manaranaka indrindrandrindra ny tanandreny dia reny nefa ny dépense be koa tsy araky ny ray aman-dreny le izy. Dia raha nefa raha voatiry mialoha izy dia hita foana ny anampinan'le ankizy zany hoe tsy hiakatra haingaikaingana le tany siramamy dia mba kelikely le dépense dia mba tsy maty aingana be le resaka reny bevoka. Io zao anisan'ny zavatra anankiray koa satria le reny lasa tsy mampiasa vatana tsony ohatra ny olona taloha fa lasa le hoe miasamiasa brao. Ny taloha manko rehefa mitondra voka dia sady mbola mibaby zaza ihany no mandeha eny an-tsaha ihany no manetsa ihany no mitoto vary ihany no mikororoka vary ihany, mandeha tongotra lava mitondra tsena ny an-tsena any. Fa amin'izao zany le reny bevoka miakatra bus foana, raha vao bevoka dia tataina be koa zany mandehana bus ianao fa sao dia reraka loatra, vao tonga ao an-trano dia misy mpanampy foana ao fa sao dia fisana loatra dia pitsaka eo zaza. Le izy zany fa tsoka-hevitra mihitsy le hoe rehefa bevoka dia tsy ampiasaina fa tokony vao mainka mampiasa vatana rehefa bevoka. Fa zay no anisan'ny mampisy trasina diabety amin'ny malagasy, reny malagasy maro miamitombo koa ny reny malagasy no lasa misy manao diabète gestationnel zany vokatr'izay le fanatanjahantena zay.